Nankatoavina nandritra ny filan-kevitry ny ministre notanterahana teny amin'ny lapam-panjakana teny Iavoloha teny kosa omaly ireo volavolan-dalana anankiroa izay mifandraika amin'ny famahana ny krizy misy eto amin'ny firenena sy ny mahakasika ny raharaham-pifidianana. Iray amin'izy ireny ary ny volavolan-dalana izay milaza fa rehefa mametra-pialana ny filohan'ny tetezamita dia ny mpikambana rehetra eo anivon'ny governemanta no mandray ny fitantanana ny raharaham-pirenena. Nosehivina tao anatin'izany filan-kevitry minisitra, izany ny voalaza ny anjin'ny 420 mitondro zotra izay mitaka ny fametra-pialan'ny filohan'ny tetezamita 80 andro mialohan'ny datin'ny fifidianana raha toka milatsaka hovidiana amin'ny tenany. Voafaritra amin'izany anjin'izany tokony andaniana lalàna mba hisorohana ny fampangahan-toerana aorian'ny fametra-pialany. Araka ny fankatoavan'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana ho lalàna manankero ny tondro zotra dia nekena teo anivon'ny filan-kevitry minisitra fa ny tondro zotra no engana ny famolavolana ny lalàna amahana ny olona amin'ny fampangahan-toerana. Napetraka fa misy ny famahana eto amin'ny firenena ka mahatonga ny governemanta nandray ny andraikiny tamin'ny famolavolana ny lalàna izay mamaritra ny raha andreo mpikambana amin'ny governemanta hitantana raha toka misy izay fampangahan-toerana izay. Ankoatra ny fankatoavana ity volavolan-dalana amin'ny fikisoatoerana ny filohan'ny tetezamita ity, dia nankatoavina ihany koa volavolan-dalana momba ny sata manokana hitsinjovana ireo filoha efa nitondra teto amin'ny tanin'ny Repoblika Malagasy. Ny raha-ministry ny atany sy ministera ny fitsarana kosa ny fanolorana volavolan-dalana izay nankatoavina mifandraika amin'ny fampangahan-toerana ny filohan'ny tetezamita.